fa zao koa aza mihevitra ny tena hoe tonga lafatra manana foana fanetretena manana foana fandavatena mona zany otra manampy hafa. Fa ny miarabantsika rehetra anisan'ny tanjona iarahantsika eto amin'ny miara-manorina ny mba hisian'ny fifampizarana fahalalana traikefa sy fahendrena eo amin'ny samy malagasy mba nanantsika fomba fijery miabo kokoa ary mba hifampisintona miakatra amin'izay ny samy malagasy fa tsy sanatrian'izany dia hifanenjika sy hifamingana lavo zao ka dia voninahitra lehibe eo antsika androany ny mandray ny filoha Marc-Ravalomanana izay nanaiky tamin'ny mpahantsorana ny zarantsika ampahany fohy tamin'ny lalam-piainana sy lakile vitsivitsy nitondra azy nakany amin'ny fahombiazana dia makasitraka azy tsika amin'ny finiavany sy ny fitiavany dia marasantsika anaraka hatramin'ny farany ny horonan-tsary fa tombony lehibe ho an'izay mahay mandray sy miaino dia fananana olobe mizara toy izao dia raha ohatramin'ny farany ary vidéo tompoko. Miaraka président dia misaotra mandray anay miara-manosana fantanina voalohany amin'ny maha efa filoham-pirenenanao leadership moa zany resantsika na ahitasika androany dia afaka mizara ve ianao zavatra telo lehibe tianao ampasy ho am-bahoaka malagasy sy ny tanora indrindrandrindra hoe inona no tena nahatonga anao hitasika orinasa lehibe sy lasa filoham-pirenena. Zao ny zavatra lehibe indrindra dia miarabana koa azy faly mandraina raha birao ny zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia mifatokisa-tena dia mifatokinan'Andriamanitra zay mahatonga manan'iny hoe aza matahatra ny fotsiny ihany mahatoko ny tena ianao anao dika zany miezaka ianao aloha afehy tsara ny zavatra ataonao fa aloha mahatonga an'Andriamanitra anao fa raha tsisy finoana koa ny zavatra atao dia tsy zava-poana dia zay no mahatonga hoe nanao zavatra hatramin'ny farany zay zany nahitana le success story filazana azy amin'ny teny anglisy hoe misy zavobita matetika mantsika dia entiko fotsiny hoe andatao ty fa vitao fa azo tsara aloha azonao antoka tsara ny tenanao fa voafehinao amin'ny lafin-drehetra zavatra ataonao ary matoky ianao fa hitambokatra l'izy za zao matonga miresaka amin'izany omby ty ny zavatra nresariko taloha nitaiza omby na niopiomy taloha tamin'ny zabolany anatra dia nieritreritra hoe izy araha ny lehibe ty omby ty sa iza izy abosy mbenakary ty nandrasako nefa za olombelony ty biby eo zay tsy maintsy mieritreritran' zany ianao dia nanao fanamby hoe eny ara fa zay mahatonga tena niopiomy zany natonga nanao vonoana satria ty omby ty mame sakafo mahavelona fa ataotsika zay famenony dia zay zany fa mahatoky tena anao fa vitan'izay dia zay natonga lasa tany velany tany Suède isa 7 taona dia nizatra nataona igny dia ny fitenenany zao tany fampianarana hoe matoa anao zay mbola fahita ny teny azy amin'ny teny fitenina hoe tsy naomby dia misy atrabola tsy voafenao dia niaraka tany tetrapaka nanomboka teo dia toroa zany zavatra tokony atao dia ozy izy hoe misy seuil na misy fetra ny zavatra mahafahity ny société na mety ampitombo azy dia tandremo ozy seuil de rentabilité faharoa ianao izy rehefa manao zavatra zay matsy ny zavatra lehibe indrindra amin'ny leadership ao le tena fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra hoe ho leader fa tsy maintsy atsarainy ianarana dia jerena zany hoe tsy maintsy enjehina zany le seuil de rentabilité jerena ny qualité ny zavatra ataonao ary indrindrindrindra ny fahaizanao miara-miasa amin'ny hafa satria ianao leader dia misy olona tarika ny followers dia anjaranao zany milaza zay hoe ahoana ny ananako argument tsara adreseko lahatra nyretsy dia raha ohatra anao zao mandany alanindalina koa satria momba fitatanana orinasa zay fa fitatanana ny tanàna sy ny anona tamin'ny revre dia nizaratra tsapako tao ampokondrina hoe mahita an'ilay malagasy tena nanitra tamin'ny 2000 sahira ty zay hoe aloha hiala am'izay ataony orinasako fa aloha anampy ny mivoaka malagasy hoe dia teo nanomboka anao politika fa zany tena marina tena olona mpandraraha fa ny politika tateorina dia netika olo izy dia zany nezahako nanome sakafo mahavelona ny olona
tsy nijana tamin'io nefa nanao tamin'mbary indray dia nanatsara hoe ahoana nanatsarana ny taran'akomby, ahoana nanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana. Maro anisany boaka fiompy sy mpamboly eto antsika zay mihoatra ny fito amby valopolo isan-jato izao. Dia raha ireo fotsiny nampitombotsika hozaraina andreo zany le traikefa dia tena vetivety kely. Mijerevana indray nefa taty amin'ny lafiny fitantanana tamin'ny 2004 tena tsy ahoitsy ny leadership-le olona. Dia zay nafaraka ny Dean Williams zay professeur ny Harvard mijanona taty nandritra ny efa-taona hoe mba ameo leadership reto olona reto dia nalefa taty. Dia zay koa nandefasaka ny ankizy 570 nakany États-Unis. Tena zaraiko izy zany izy zay mahafinaritra mahita an'le andro. Dia fahaiko mahitanao tonga aty fa zay zavatra lehibe indrindra aloha finoana matoky tena anao ny fampatokisana fiaraha-miasa ary indrindrindrindra fatokisana n'Andriamanitra vitanao vitanao. Sotra betsaka tompoko. Ny fantaniana farany angamba fantatra hoe fohy kely ny fotoanan'ny président dia amin'izay traikefa nentinao zay mitondra orinasa dia ireo mitondra firenena ary nidiranao tamin'ny sehatra politika. Amin'ny sehatra politika inona kany zavatra mivaingana tena hitanao hoe point fort nandritra ny anao mitondra firenena satria ianao zao ny anisany ahita-mbokatra indrindra ny fandrosoana Madagasikara. Dia ankoatran'izay inona indray ny azo atao hoe lesoka tena mbola mila harenina amin'ny lesona azonao tamin'izay. Ianao aloha zany miteny aho hoe tamin'ny fitondrako no nahitana fambolena. Ianao ny fijerinao zay mbola tsy afa-po ary mahatsiaro tena mihitsy amin'ny fotoana izao fa responsable satria izao monja ny firenentsika izao monja ny vaovao malagasy. Fa ny zavatra fantatra fotsiny hoe le olona mitondra amin'izao fotoana izao tsy mahalala ny toe-tsain'ny malagasy. Maro anisy ny tantsaha tsy mahalala ny zava-misy eny amin'ny toerana misy azy manampy. Ireo olon'ireo tsy maintsy karakara ny maha-olombelona azy, tsy maintsy omena azy ny zavatra iray ny maha-zo maha-olona azy. Dia toy ny rano, ny jiro, ny sakafo, ny fianaran'ny ankizy. Teo amin'ny fitondrana dia ny zavatra tena niezahako mafy zavatra anankiroa ngeza be dia ny tanora, ny ankizy nampianarina. Zany nandefasaka ny ankizy nakany États-Unis ireny sy tany ivelany 570 ny ankizy alefa. Faharoa ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha tadidina tsara ianao tamin'ny zaho mitondra dia nampitombo ny isan'ny alan-javaboary avy 3 tamin'izay. Dia gaga ny hoe ahoana nanaovanao azy dia fiarovana azy misy an'ilay hoe langsety zay ny anarana. Langsety io norvégienne. Dia izy namena niariny arana izy rehetra hoe tena narovana misy miarana amin'ny hélicoptère dia miarana miasa amin'ny le ponina eny an-tanàna izy. Dia niezahana izay nanazavana ny hoe misy fidiram-bola ho ana roty. Zay koa masina nisy ny zavatra anankiray tena hitako tena nafinaritra koa niaraka tamin-drareo ny fifandraisako tamin'ny olona benibelany satria tena nanavanana indrindra ny asa d'andrareo Scandinavy sy ny Allemand ny asa tamin'ireo. Dia rehefa tenenina dia tsy maintsy vita. Tsy maintsy vitaina le zavatra tenenina na tsy azo atao mihitsy zany naza zavatra tsy ho atao zany. Tena hoe milo fotsiny ihany ananan'olona confiance ianao dia efa tena mametoky azy. Fa ny zavatra anankiray mba tiako hoe zarainareo dia le fionana fizaraina traikefa dia ny fahitana le olona tena manao andizy amina conviction izy tena resy lahy sa manao andizy isesehoana fotsiny. Zay zany zavatra samihafa tamin'ny zavatra natao. Andao ianao hoe tomakasy ditanao tsara hoe ahoana anaona azy satria ny tena zavatra lehibe indrindra dia eo amin'ny fifampatokisany ny confiance. Tsy zavatra manjary tsisy ny confiance. Ary fa misy ny confiance dia tonga dia maleo tena amin'izay zany ny izy manao azy. Toy izao anao ny telefony raisana ndraiky fa fotoana izy dia olona ny atao hoe anao 5 000 izy ny atao hoe 5 000 dia sakafo mbily. Fantatrio za nge niopigana tany Moramanga dia gana fotsifotsy reny fa vao tsisy tsony le 5 000 maty daholo rahalahy namena le dress matiny izy ao ny zava-dehibe indrindra dia fifampatokisana confiance zany zay ny mpiara-miasa. Dia ny fahaizana mifandray amin'ny olona zavatra lehibe na le relation. Ny relation amintsika samy malagasy efa eo
samy malagasy moramora fa mifanaraka amin'ny avenivela sarotra ty zao a zareo indonésianina satria fiheveny gasy indonésianina de nandeha tany mihitsiny a hijery hoe ohatra ninona marina fiainan'ny indonésianina io zany tany Jakarta tamy 4 novembre 2008 tany aloha tamy 2008 ty zao ny sinoa io zao le Hu président sinoa io izy io président sinoa de reto zao zany ny zavatra ty zany zany le aoatany tam'zany hoe lany filoham-pirenena afrikanina amin'ny leadership tireto zay nanaovany reto amin'reto ty azo ao tiana jerevana ty azo ao io ankivony io ankivony io ampovoany le mipetraka amin'ny seza ia de reto zatra nahazo tam'reny an'ireny ty mania angamba ty petraka zara ty zao le manao veia tany reto ty nenilava lava io ny faminany io tsy maintsy vola tanteraka fa ny afatra farany tiako apetraka aminao ary rehefa manao zavatra anao a ka hitanao fa nahomby ny zavatra nataonao de ataovy zay mahatsara azy de tena tsara zay mahatonga hoe tena tsara vita malagasy ary fantatro fa tena manao zavatra tsara ianareo fa zao koa aza mihevitra ny tena hoe tonga lafatra zay ny afatra farany ary manana foana fanetretena manana foana fandavatena manao zavatra marampy ny hafa ny fanampiana ny hafa zava-dehibe mihitsy satria tsy fidina anazy mahatonga azy ao tsy hiditra zay ampahany any tsika fa zavatra fantatro tena tiako resana aminareo de aoka re mba tena isy ny fitiavan-tanindrazana ny fitiavan-tanindrazana tsy le fiteny fotsiny fa tena milafidretra mihitsy zay no tonga hoe nampianatra amin'ireny ankizy ireny tena malahelo mihitsy aho hoe amin'izao fotoana zao izy tsy maintsy moa ty zao ny zavatra misy amin'ny télé fandroana ny vahiny any ivelany ty ary akatahaka any koa ny européenne fa avy eo akatahaka any koa izy a de nisy fa ny kilia de tsy maintsy atao zerovana an'izy ireny azonao misaotra betsaka président mampamangy amin'ny ankizy rehetra any mampamangy amin'ireo le malagasy namana sy ty apaka any Belgique any mandram-piony bye bye